zany merabatsika de zaky zany miaina zaky ihany zany serasera terminitra ianao le serasera le terminitra anao okay izy zany ny aina napita ny arapa tamintsika teo ary de miarapa antsika rehetra ihany koa zay manaraka an'ity serasera terminitra ity ny aina de fito taona izy am'izao a teraka teto Roma ary miteny malagasy ohatraohatran'iny ny zavatra tianao lasaina amintsika zany androany zaraina amintsika de ny traikefa momba ny fampianarana miteny malagasy ny ankizy fizarana ny traikefa ny taonay zay hita ihany ny vokatra na de hoe mbola sy tena mafapo raha ny ary tsy fantatra na nahoana na nahoana araka lazaiko teo de hoe aina zany teraka teto Roma ho an'ny ankizy zay teraka taty na ho an'ny ankizy zay tena sahirana tsy ny teny gasy mihitsy zany no zarana sa zavatra zao ny zavatra nataonay a ny fanapahan-kevitra hatramin'izay zany de ny hoe tokony miresaka amin'ny teny malagasy foana ato an-trano na hatrambola kely raha ny mbola voany am-boka ary ny reniny de fa miresaka aminy amin'ny teny malagasy mihira amin'ny teny malagasy satria mila zarina an'izay zany ny sofiny de tambola kely koa izy vao teraka de fa teny malagasy foana koa zany no atao zany hoe izay ray aman-dreny miezaka amin'ny teny malagasy aminy na de tsy fantany ary ny dikany zay koa zany tena zavatra natao nisy olana kely tamin'ny resaka tany ampianarana satria somary tara kely izy amin'ny resaka fampiresahana de nytenen'ny mpampianatra mihitsy moa zahay zany tamin'izay hoe tokony mifampiresaka amin'ny teny italiana nareo any amin'ny fianakaviana de manaiky fotsiny ny tena satria sarotra be koa ny anda hoe zay mila amin'ny teny malagasy fa manaiky ny tena hoe efa miresaka amin'ny teny italiana zay ka fa zany hoe ao an-trano zay mifampiresaka amin'ny teny malagasy ihany taty aoriana mbola tsy ampy telo taona koa ny any de efa hita ny vokatra satria nisy fotoana tokoa tao an-trano tonga tao le namany italiana avy any ampianarana reny fa tonga de ainy tsara mihitsy ny manavaka hoe rehefa miresaka aminay izy de amin'ny teny gasy fa rehefa miresaka an'le namany izy de amin'ny teny italiana zany hoe mbola vao mibadabada izy amin'izany fa fantatra mihitsy ny hoe aina manavaka an'le izy de avy eo ny zavatra natao moa hatramin'izay ka hatramin'izao de hoe miezaka amin'ny teny malagasy amin'ny foana ny olana dia betsaka kokoa ho anazy zany ny fitenenana amin'ny teny italiana satria betsaka kokoa ny fotoana lany any ampianarana kanefa ny amin'izay indrindra ianao no tena mila miezaka manao bebe kokoa indray satria mora be ho anazy le mivadika amin'ny fiteny aty ka amin'izay fotoana izay indrindra ianao no tena mila miezaka manao misimisy kokoa zany hoe tonga de ferana tanteraka mihitsy hoe amin'ny teny malagasy tanteraka mihitsy rehefa ato an-trano mbola sarotra ihany moa matetika ilay izy kanefa zay zany ny fomba hita hoe tena mahomby ankoatran'ny fifampiresahana de mazava ho azy mandeha any Madagasikara ilaina fa raha ohatra moa ka tsy afaka raha mandeha makany de ilaina ihany koa no miaino tenin'olona hafa satria tsapanay mihitsy ny tamin'ny nandeha nakany Madagasikara hoe ny voambolana fampiasanay ihany no tena hainy ka be dia be ny zavatra tsy fantany rehefa mifanerasera amin'ny ankizy izy iny koa zany tena ilaina mihitsy ny hoe mifanerasera amin'ny ankizy mitovy taona aminy malagasy izy satria hafa mihitsy ny fomba fampiresaky ny ankizy zay koa zany tena zava-dehibe ohatra antsika olon-dehibe izay mianatra teny vaovao ihany io zay zany zavatra mba nizaraiko aminareo tamin'ity androany ity de mirary soa antsika zay manana zaza tianao ampianarana malagasy fa mahafinaritra mahaino ankizy miresaka amin'ny teny malagasy aty ivelany aty dia mametraka amin'ny veloma antsika rehetra indray amin'ny manaraka indray veloma tompoko